Mbola ambany ambany ny tapandraisana anjaran'ireo vehivavy ao anatin'ny sehatra politika eto amintsika ahafahana manome lanja izany anefa dia nisy ny traikefa na ihany koa ny fiofanana nanomboka omaly izay notanterahan'ny iza nandiniana manokana ny manodidina izay sehatra izay volaravavy Tsirakotorazao. Vehivavy mety handray anjara amin'ny fifidianana miisa 3 no handray anjara amin'ity atrikasa izay nikarakarain'ny Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique na ny EIZA teto amin'ny Carleton Nosy ity. Entina ny manana ny fiantriana amin'ny fifidianana ity atrikasa ity izay haritra 3 andro. Anisan'ny nandray anjara tao amin'ity atrikasa ity ihany koa Ramatoa Arlala Ramanantsoa izay mety ho anisan'ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Fampahafantarana ny mombamomba ny dingana tokony atao raha hiatrika fifidianana dia tsy fifananty moa zany dia natao indrindra ho an'ny vehivavy izay manam-pikasana hirotsaka amin'ny sehatra politika ary indrindra hiatrika amin'ny fifidianana. Tsy dia misy manakana loatra aloha fa ny vehivavy mihitsy zany no mbola tsy tena manana anjara toerany betsaka amin'ny sehatra politika sy indrindra ny atao izao fiofanana izao fa ny tanana ny vehivavy zany mba hiditra amin'ny sehatra politika handray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana sy ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena. Araka ny antontanisana avoakan'ny EIZA, nahitana fivoarana amin'ny fandraisana andraikitra ny vehivavy amin'ny sehatra politika teto amintsika. Raha 3.9 isan-jato ny toerana atao amin'ny parlemanta no nisahan'ny vehivavy ny taona 2.4, niakatra 7.4 isan-jato izany ny taona 7.4, ary 17.5 isan-jato ny toerana amin'ny kongresy niteteza mita notazonin'ny vehivavy amin'izao fotoana izao. Mbola maro araka ny nambaran'ny Diams, mpandray anjara amin'ny fiofanana ny ezaka tokony tanterahana ahafahan'ny vehivavy manana anjara toerana misimisy kokoa eo amin'ny sehatra politika. Nojerena tamin'ity atrikasa ity avokoa ny olana izay tokony vahana ahafahan'ny vehivavy mifaninana amin'ny fifidianana. Ny tenako moa zany maniry milatsaka ho conseil municipal dia misy nahatsara azy tsy mety resaka politika mihitsy fa tena hoe mijery an'ilay problème ifotony, inona no tokony ho vahana, inona no tokony ho alamina, inona no tokony ho ataonao en tant que hiditra amin'izay candidat zay. Itoy hatramin'ny raha 7 aogositra 2024 ity atrikasa fiofanana ho an'ny vehivavy maniry hiditra amin'ny sehatra politika izay karakarain'ny EIZA etsy amin'ny Carleton Nosy ity.